tezitra no sady sorena daolo ny ankabetsan'olona raha nahita ny voka-pifidianana vonjimaika zay navoaka an'seny io tolakandro io. Tsy fantatra zay tena antony fa ndao arahantsika ankaiky ny voka-pifidianana vonjimaika navoaka ny seny. Ny firariko dia ao anaty fitoniana tanteraka no andrasan'ny malagasy amin'ny rano rehetra. Hitantsika firoana ny zany vokatra vonjimaika zany arapako fa voninahitra olo firenena ihany Mariana fa ity voka-pifidianana ity dia voka-pifidianana avy amin'ny renivohim-paritany enina irery ihany. Ndao ary faritany Analamanga, distrika Antananarivo, commune Antananarivo renivohitra. Birao fandatsaham-bato 770 amin'ireo 730 no voakirakira. Tafandraisana anjaran'ny mpifidy 730 faingo 170 isanjato. Ndao ary kandida larana voalohany eto Antananarivo renivohitra. Razanamasy Tahiry Fanana Ndrina, kandida avy amin'ny tsy miankina. Ny vatoazony 770 manometa aotra faingo 270 isanjato. Kandida larana faharoa Razafinjoela Tahina natolotry natoko politika Tia Tanindrazana. 770 no vatoazony ary manometa 20 faingo aotra 8 isanjato. Kandida larana fahatelo Randriamampionina Joseph Martin natolotry ny RTM. Vato voangona 2,730 manometa 2 faingo 4 isanjato. Kandida larana fahaefatra Ravalomanana Tojo natolotry ny antoko politika Tiako I Madagasikara. Vato voangona 4,907 manometa 430 faingo 120 isanjato. Kandida larana fahadimy Monja Roindefo Razafitsimilavo, kandida indépendant na avy amin'ny tsy miankina. Vato voangona 2,710 manometa aotra faingo 450 isanjato. Kandida larana fahaenina Mandrindrarivony Gasikara Fenisoa natolotry ny mouvement Gasikara. Vato voangona 5,710 sy real manometa 10 faingo 550 isanjato. Kandida larana fahafito farany Ramanantsoa Arlala natolotry ny vovonana isika rehetra miaraka amin'ny Andry Rajoelina na Irmar. 2,710 sy 7 no vatoazony manometa 30 faingo aotra 7 isanjato. Amin'ny ankapobeny eto Antananarivo renivohitra dia kandida natolotry ny Irmar no mitarika ho iny seny ary kandida natolotry ny Tiako Madagasikara kosa no faharoa ary ny fahatelo kandida natolotry ny Tia Tanindrazana sy ny sisa. Ndao isika ifindra any amin'ny région Diana, distrika Antsiranana voalohany, commune Antsiranana. Birao fandatsambato miisa 770 tamin'ireo 310 no voakirakira. Toy izao hitantsika amin'izao sary zao kosa ny taux de participation na tany fandraisana anjara. Araka ny hitantsika io dia 720 faingo 750 isanjato. Kandida larana voalohany kandida natolotry ny isika rehetra miaraka amin'ny Andry Rajoelina na Irmar, Ismaël Frank Max Sahel. 773 no vato voangona manometa 20 faingo 430 isanjato. Kandida larana faharoa Koringa Stefana avy amin'ny tsy miankina. Vato voangona 330 manometa 2 faingo 270 isanjato. Kandida larana fahatelo farany mbola avy amin'ny tsy miankina ihany dia tsisa zany fa Javojozara Jean-Luc Désiré ben'ny tanàn'ny Antsiranana teo aloha. Vato miisa 2,700 real no azony manometa 5 faingo 220 isanjato. Araka ny hitantsika io dia ben'ny tanàna teo aloha no mitarika amin'ity voka-pifidianana vonjimaika ity. Tsisa zany fa kandida Javojozara Jean-Luc Désiré. Ndao isika ifindra any Mahajanga, région Boeny, distrika Mahajanga voalohany, commune Mahajanga.
Ny taux de participation na ny tany fandraisana anjara dia 520 isanjato. Candidat laharana voalohany Razafy Fabien, candidat indépendant natolotry ny prositeny, nahazo vato miisa 8.0 sy efajato, manome ta 8.4 isanjato. Candidat laharana faharoa Ramilson Thierry Benoistin Céleste, candidat avy amin'ny Tsimiankina, vato miisa 7.30 no azony, manome ta 2.20 isanjato. Candidat laharana fahatelo Rivo Rakotovao, natolotry ny antoko HVM, vato miisa 2.70 sy 700 no azony, manome ta 8.20 isanjato. Candidat laharana fahaefatra Renaud Anne Chakra, natolotry ny mouvement Gaspard, vato miisa 80 no azony, manome ta 8.70 isanjato. Candidat laharana fahadimy natolotry ny isika rehetra miaraka amin'ny Andry Rajoelina na Irmar, candidat Hernienne Tia Solofomanga, nahazo vato miisa 90 sy 3 alina, manome ta 7.20 isanjato. Candidat laharana fahaenina Rarmanana Venance Patrick, candidat indépendant na avy amin'ny Tsimiankina, 5.70 ny vato azony, manome ta 2.40 isanjato. Candidat laharana fahafito Tonganirina Zafiarnefo Velomary, candidat indépendant na avy amin'ny Tsimiankina, 3.20 sy efajato ny vato azony, manome ta 4.20 isanjato. Candidat laharana fahavalo farany Abdallah Rosalie, avy ao amin'ny indépendant, 5.70 ny vato azony, manome ta 2.30 isanjato. Amin'ny ankapobeny, ny candidat natolotry ny isika rehetra miaraka amin'ny Andry Rajoelina no mitarika hoy ny Seni, ary Andriamatoa Rivo Rakotovao no faharoa, manaraka azy ao ny prositeny sy ny sisa sy ny sisa. Ndao isika ifindra any amin'ny renivohim-paritany hafa. Région Haute-Mahatsiatra, district Fianarantsoa, commune Fianarantsoa. Biro fandatsam-bato miisa 7.20 tamin'ireo 2.20 no voakirakira. 4.20 isanjato kosa ny tahampavitrina na tany fandraisana anjara. Candidat laharana voalohany Ramanantsalama Honoré Chrysostome, avy amin'ny Tsimiankina, 9.73 no vato azony, manome ta 13.30 isanjato. Candidat laharana faharoa natolotry ny isika rehetra miaraka amin'ny Andry Rajoelina na Irmar, Ramanandraibe François d'Assise, 13.4 sy 4.40 alina no vato azony, manome ta 7.70 isanjato. Rasolo Fenomanana Élisée Martin, natolotry ny vovonana firaisankina, 7.70 sy 4.40 ny vato azony, manome ta 7.40 isanjato. Razafy Mpaniry Victoire, candidat avy amin'ny Tsimiankina, 7.70 sy 900 ny vato azony, manome ta 7.2 isanjato. Razoina amin'ny ankapobeny dia candidat Irmara no mitarika, manaraka azy ao ny candidat natolotry ny firaisankina sy ny sisa sy ny sisa. Ndao isika ifindra any amin'ny région Antsinanana, district Toamasina voalohany, commune Toamasina. Biro fandatsam-bato 5.70 tamin'ny 7.7 no voakirakira. Tahampandraisana anjara 7.30 isanjato. Candidat laharana voalohany Andry Fanomezantsoa Lovahertina Alain, natolotry ny isika rehetra miaraka amin'ny Andry Rajoelina na Irmar, ny vato azo dia 8.70 sy 2.1 alina, manome tahanisa 8.20 isanjato. Candidat laharana faharoa Andrianarson Odilon Juvence, candidat indépendant na Tsimiankina, 5.70 sy 300 no vato azony, ary 5.3 isanjato ny tany vato. Candidat laharana fahatelo Rakotomanana Gervais, candidat indépendant na avy amin'ny Tsimiankina,
Ny vatoazony dia 7.36 manome taha 3.7 isanjato. Candidat larana fa efatra farany de tsisa zany fa ratsiraka iarovana Roland natolotry ny MTS nahazo vato 7.7 sy Real manome taha 4.7 isanjato. Ndao isika ifindra any Toliara. Région Antsimo Andrefana, district Toliara voalohany, commune Toliara voalohany. Bureau fandatsambato 9.20 tamin'ny 7.30 no voakirakira. Ny taux de participation na taham-pandraisana anjara 4.30.2 isanjato. Ndao ary. Candidat larana voalohany Vitali Chers Antonio avy amin'ny indépendant na avy amin'ny tsy miankina. Ny vato voangona 4.7 sy arivo manome taha 2.3 isanjato. Candidat larana faharoa Gaston Ivedor avy amin'ny tsy miankina na indépendant. Araka ny hitantsika io 3.7 ny vatoazony manome taha 2.7 isanjato. Candidat larana fahatelo Ralevahiny Frérot Alberson. Candidat natolotry ny Prositine 2.7 sy 4 ny vatoazony manome taha 4.7 isanjato. Candidat fahaefatra farany candidat natolotry ny isika rehetra miaraka amin'ny Andrajoela na Irmar Rabeaja Jean. Ny vatoazony 7.7 sy 4 manome taha 4.7 isanjato. Amin'ny ankapobeny mbola candidat natolotry ny Irmar atrany no mitarika, ny candidat natolotry ny Prositeny kosa no manaraka azy eo sy ny sisa. Raha nanaraka ankaiky iny voka-pifidianana vonjimaiky izay navoaka ny seny tamin'ny tolakandro teo isika dia mahatsikaritra fa saika ny vovonana Irmar no mitarika manerana ireo province anaky enina manerana nosy ankoatra ny faritany Antsiranana. Eto indrindra isika ataoko angamba fa tsy nisy tsy nahita ny tranga fangalaram-bato fanaovana osoka izay nataon'ireo mpanaradian'ny candidat volomboasary nandritra n'iny fifidianana iny. Maro dia maro ny fanehoan-kevitra fa ndao singantsika ny fanehoan-kevitry Roland Ratsiraka sy Andriamatoa Marc Ravalomanana ary Andriamatoa Rivo Rakotovao. Araka ny fanarahantsika tamin'ny omaly fa efa nanao fanambarana Roland Ratsiraka fa izy no mitarika amin'ny valim-pifidianana vonjimaika izay ampelatanan'izy ireo. Na dia teo aza ny alabato sy osoka izay nataony candidat avy eo amin'ny Irmar. Tamin'ity fanambarana ity no nanamafy Roland Ratsiraka fa fifidianana tamin'ny 1 Desambra 2024 lasa teo iny dia fifidianana feno osoka tsy mbola nisy tamin'ny tantaran'i Madagasikara. Noho izany tsy anaiky hatramin'ny farany manoloana ireo fandikandalana nisy tao Toamas nandritra ny andro fifidianana i Roland Ratsiraka sy ireo mpanaradia azy. Miantso ny vahoaka ny Toamasina ijoro iaro ny safidiny ary miantso ny vahoaka ny Toamasina rehetra izy mba ho tonga amin'ny fionana izay ho atao rampitso sabotsy 4 Desambra 2024. Amintsika miteny zao dia ny valim-pifidianana vonjimaika ato aminay dia mazava loatra zay mitarika ary le mitarika tsy betsaka pourcentage fa atsika mitarika zany zay ny zavatra tsara hatreto. Ny faharoa ary efa niteneniko alohan'ny fifidianana za dia tsy hagnaiky mihitsy firenena tia tsika zanak'Andriamanitra daholy ny ankamaroan'olo aketo Madagasikara tia raha madio. Za anisan'le olo tia raha madio ary miady amin'ny zavatra maloto. Mitosika mivahoaka ny Tamatavy ny tenako zay nanao ny fifidianana omaly. Voalohany tena aloha dia feno osoka iny fifidianana igny tanatin'ny tantaran'ny fifidianana zay natrehanay dia mbola tsy nahita zay fifidianana feno osoka ohatrany omaly. Tena grave be mihitsy. Ary moa zavatra efa teniko isanandro satria haiko tsara ny stratégian'ireo Orange reo tsisy afa-tsy ny angalabato. Ankoatr'izay nanehoneviny ihany koa Andriamatoa Marc Ravalomanana. Fanjakany baroa no misy eto amintsika raha ny fifidianana tamin'ny 1 Desambra 2024 lasa teo no jerena.
tsy fahita amin'ny toeran-kafa ireny tranga nisy tamin'andro fifidianana ireny hoy izy. Maro de maro ny fandikandalana hita sy ny fanitsakitsahana ny zo fototry ny olom-pirenena. Andriamanitra no mahalala hoy izy fa mbola ho avy ny fotoana hoy Andriamatoa Marc Ravalomanana. Tsy mbola ninona tena barofo tena zany atao loza amin'ny loza be mihitsy tena tsy mendrika tsy saza andreto vahoaka reto mba ilazako aminareo fotsiny hoe tsy mbola nahita ohatrizay hatramin'izay ary tsisy ohatrizay eto ambonin'ny tany hoe olona zany fitsarana zany rehefa mandeha fitsarana dia misy an'izany audience zany zay no mba mahazo an'izany hoe ordonnance zany nentiraka atika amina rivony ary izy tena zao tena barofo e zay filazana azy barofo fa zao misy fety amin'ireny misy fety amin'ireny aza taitrinareo aza taitra zaky fa misy fety amin'ireny. Naneho ny heviny ihany koa i Andriamatoa Rivarakotovao kandida ben'ny tanàna mahajanga voalohany. Potika ity firenentsika ity hoy Rivarakotovao raha naneho ny heviny potehiny fitondrana ny Rajoelina. Araka ny hitantsika tamin'ny fifidianana iny hoy izy dia halabato, korontana, herisetra sy feno osoka maro isan-karazany no nitranga. Simba tanteraka i Madagasikara ary mampanahy ny hoavin'ity firenena ity hoy Rivarakotovao raha niresaka tamin'ny mpanao gazety ny Kolo TV. No amin'ireo aina manjery na télévision zany na amin'ny Facebook zany na amin'ny sehatrafa na radio dia mampalahelo mahonena ny firenentsika. Teo anatin'ny fikarakarana ny fitavozavozana ary misy olona nanao fanahiniana mihitsy angalatra ahitsy fitenenana angalatra ampangalatra anao osoka tamin'ity fifidianana ity. Ary mampalahelo dia tratra teny atsehatra teny na tokony misy mpitandro filaminana raha mpitandro filaminana reny olona reny fa dia hitan'ny olona ny taratasy elefany lehibeny raha ohatra marina reny zazam-baovao reny dia hoaiza zany ny firenentsika iza no antenantsika raha pitso manahirana zany. Eto mahajanga dozy aho hoe zay le fa ia napetraka tamin'ny senia indrindra tamin'ny ordonnance io hoe tsy alova hoe mijanona io fa senia moa nanazava ny heviny dia narahana izy fa mba nitenenina hoe aloha mba adio arao maso za zao naheno tao Antananarivo hoe nanamafy le oveko hoe 700 nangataka certificat de non inscription tao aminay amin'le toeran'io nefa efa ho 2,000 mahery no navoaka ny tribunaly. Inona zany ny pièce namohan'ny tribunaly an'ireo zavatra zava-doza ny izy zany tena zava-doza vetritsika fotsiny ohatrany hoe cinéma an'ity fifidianana ity zay lazaiko hoe tena potika firenentsika poteha zao fitondrana zao ny firenentsika. Maro de maro ny tranga fangalaram-bato sy ireo osoka maro samihafa nandritra ny fifidianana iny fa ireny ihany no horesantsika androany. Miverina mivoaka mpifidianana Vonjimaika zay navoaka ny seny io tolakandro isika. Amin'ny ankapobeny dia tsy manaiky hovoaka mpifidianana Vonjimaika zay navoaka ny seny io ny ankabetsaha'olona raha ny tambazoran-tserasera no jerena. Tsy nifanaraka tamin'ny voaka mpifidianana isaky ny bureau de vote ireny rehetrareny hitsangana hiaro ny safidy ny ankabetsahan'ny vahoaka malagasy. Arak'izany hoaratsika miandalana eo ny mety otoin'ity toedra raha ity. Ary zay ihany koa mamarana ny videontsika androany azadino misabone sy manisy jaman'ny videontsika amin'ny manaraka indray.